vidin'ny légume midangana miakatra arivo ka hatrany amin'ny 3 ariary ny kilao. ACM tsy mety miala amin'ny toerany ny DAF ambenany mpitandro ny filaminana ny birao. Premier ministre John Arson namaly ny fitakiany be sy ny maro. Gouvernement de combat no mila atsangana ho ny mpanao politika. Manatitra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika avy hatrany mamitina Janory fin John Arson 3 taona atale général ny samy finna no voatendry ho Premier ministre lehibe ny gouvernemanta ao anatin'izao fitondrana fanavozana izao. Izy no Premier ministre faharoa ho an'ny fitondrana fanavozana arak'izany. No tanteraina omaly teny amin'ny lampampanjakana iavoloha ny fametrahana ity Premier ministre vaovao faharoa eo anivon'ny fitondrana fanavozana ity. Sariny Mathieu Princy rindratsariny mbola avatsara. Noho ny amena ary mba ho fitandrona ny tombontsoa ambony firenena ny tenako rehefa avy ny fandinika tamin'ireo manam-pahefana maefa voatondro ny lalam-panorenana dia manendry ny Andriamatoa John Arson mamitina Janory fin ho Premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Arak'izany dia voatendry ho Premier ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao Andriamatoa mamitina Janory fin John Arson. Araka ny fanapahan-kevitra navoaka taoriny ny fandravana ny gouvernemanta no tariny Eritsalama Rajonarvelo tamin'ny 7 volana Martsa lasa teo. Talohan'ny fanendrena azy ho Premier ministre izao dia tale général ny samy finna i mamitina John Arson no mafisy ny colonel Randrianirina Mikael fa miandrandra vokatra aingana sy azo tsapahitanana amin'ny asan'ny Premier ministre vaovao ny fitonana sy ny vahoaka malagasy. Maro ny adidy sy andraikitra miandry anao izany dia manomboka amin'ny fandrafetana faran'izay haingana indrindra ny gouvernemanta vaovao. Manaraka izany ankinina aminao sy ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao io ny fanatanterahana ireo politika mpanjakana fanavozana ary mitaky vokatra haingana sy mivaingana amin'izany ny tenako sy ny vahoaka malagasy. Takina aminao ihany koa ny fampivondronana ireo ankolafikery rehetra eto amin'ny lafivalony nosy. Misy antony ny fidianako anao Andriamatoa Premier ministre tadidinao zany tamin'ny fiainanao nandritra ny tetezamita mbola manamboninahitra ianao tamin'izany manamboninahitra miaramila nahazo tsindry tamina manamboninahitra ambony anankiray tao amin'ny tetezamita dia leonao nametra-pialana zany fanapahan-kevitra goavana zay nitondranao lalakafa ka nahatonga anao amin'izao Premier ministre zao mety rano miaramila ianao mety tsy tafapetraka teo zany no anisany nanondroko anao mila fanapahan-kevitra goavana ty firenena malagasy ty anatiny ataontsika hoe kiondalana tsika zao raha olona anaradrehery rano fotsiny hanaraka ny politika efa mahazatra teo aloha no mipetraka amin'ny toeranao io dia tsisy zavatra iovy eto Madagasikara. Manaraka an'izay Andriamatoa Premier ministre ny aina lalandava ianao tao anatiny ady amin'ny kolikoly mbola vao lieutenant ianao tamin'izay dia efa tany amin'ny Bianco ary zay angamba nahatonga ny tsy fanarahanao tamin'ny lehibenao tamin'izany ka nahatonga anao nametra-pialana tsy ho manamboninahitra tamin'izany dia izay fahitsinao zay Andriamatoa Premier ministre no tadiaviko hitsangananao manomboka andro. Ny fahitsina sy ny fahasahina ary ny asa hitondra vokatra ho an'ny firenena sy anatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy no vinan'ny gouvernemanta vaovao hoy ny Premier ministre mamitina John Arson. Mila asa maika ny vahoaka malagasy sy ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavany. Voateniko ny tenako androany dia iona anatiny ny Andriamatoa amin'ny fandrafetana ny gouvernemanta zay tena tsy hoe ela io tritsika mila miasa aingana mila miasa tsara fa miandry vahoaka malagasy ary vahoaka malagasy tsy mahandro tsony dia manolo tena ny tenako zany tsy andiso fandrarana vahoaka malagasy. Araka izany mamitina Janory fin John Arson no Premier ministre faharoa mandimby an'Andriamatoa Eritsalama Rajonarvelo izay natsahatra tamin'ny asany ao anatin'izao fitondrana fanavozana izao. Ny asa teo anivon'ny Bianco i mamitina Janory fin John Arson ny taona 4 ka hatramin'ny taona 20 ary lasa tale général ny Bianco tany Toliara
teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 nanomboka ny taona 2024 dia tale general ny samifin izay misahana ny ady amin'ny fanadiovana vola maloto sy ny famotsimbola ho an'ny asa fampiroroana ary izao lotendrena ho prime ministre izao manamboninaitra andia ny fahatelo amby teo anivony akmila ny prime ministre ary administrateur civil nianatra teo anivony sekoly ambony ena tany France. Fa tsy ela dia itsangana ny gouvernemanta vaovao hoy ny prime ministre Rajonarson Mamptina tamin'ity androany ity. Efa ela no nijalina ka tsy mahandry famitako vokatra avy hatrany ka gouvernemanta sokosok no itsangana anohy ny fanavaozana hoy ny fanamafisany nandritra ny famitram-pitantanana teo aminy sy ny prime ministre teo aloha tetsy ny lapam-panjakana tamin'ity androany ity. Tsy misy safidy ankoatran'ny fahombiazana sy ny vokatra ho an'ny vahoaka hoy izy ary vokatra no resahana fa tsy asa isy fanovana kely ny PGE hoy hatrany prime ministre ka atolotra ny parlementa amin'ny fotoana mamety azy izany. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny satrona tsariny ny aro-tanjona. Anisan'ireo lalam-pamehan'ny prime ministre teo aloha ny ady tamin'ny kolikoly sy ny famaitrana fitantanana madio ary rafitra ho amin'ny fahitsiana izay efa tafapetraka ny fototra ho ny prime ministre teo aloha Rajaonarivelo Eritsalama androany nandritra ny lahateny nataony ny sorana ny malagasy sy ny mpitondra fanjakana nametraka fitokisana taminy nandritra ny efa-bolana ny tantanana ny primature. Nandritra ireo andro ny asanareo dia natao laharam-pameha ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Ny fitantanana madio sy mangarahara, ny fanorenana rafitra miasa amin'ny fahitsiana ary ny fanomezana hasina sy lanjam-bony ny fanompoam-bahoaka. Miara-nisy alahy tamin'izany ny gouvernemanta manontolo sy ireo mpiara-miasa rehetra nametraka fototra ho an'ny fanazarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Voapetraka izany fototra lanavaozana ny fomba fiasana ankehitriny ary efa toe-tsaina vaovao ny fiantoka amin'ny fampanjanganana ny fahamarinana sy ny fampitokisana no kolotsaina mitsoro. Miorina ny soatoavin'ny fifanajana, ny fihavanana ary ny fiaraha-mientana ary tariketratsika teto foana ny hoe asa ihany, asa trano. Nanamafy ny prime ministre vaovao fahito sy ho amafisina ny asa efa natomboka sy ireo ezaka fanavaozana ary tsy misy safidy hafa ho izy ankoatra ny fahombiazana tombotsoa ny vahoaka malagasy. No mafisiny tamin'izany fa andraikitra lehibe napetraka amin'ny fanatanterana ny politika akaben'ny fanjakana izay mikindry ny fanadiovana dia fitantanana mangarara zona vokatra sapaitanana sy ny fampiraisana ny malagasy manerana ny lavalnosy. Tsy misy safidy ankoatra ny fahombiazana sy vokatra ho an'ny vahoaka ho izy ary vokatra no resahany afa-tsy asa. Ny aiky ny tenany fa teknisiana ary vao manomboka eo amin'ny sehatra ny politika saingy ananany finoana kosa ny traikefa nanany amin'ny sehatra teknika sy ny fitantanana ka afaka hitondra vokatra ho an'ny firenena. Ny tenako tsy tonga handrava fa tonga hanorona hanohy fanavaozana an'ity repoblika antsika ity. Zavatra roa lehibe zany no tena tsy ahidiny andrasany amiko. Ny voalohany dia nanatanteraka tsara ny politika ny fanavaozana ny repoblika. Ny lafiny faharoa dia ny ampiray indray sy ampirahina ny malagasy rehetra manerana lavalnosy sy manerana zao tontolo zao. Mazava ho azy zany fa hojerena ny drafitra asa ao dia atao mifandraika amin'izay. Za manokana dia ataoko hoe teknisianina tsy mbola tanatina politika zany fa ty aseto ty tena politika amin'ny lafiny hoe fitantanana ny firenena. Raha atao hoe zazavao aho marina zany fa kosa raha ny ataoko hoe zavatra nylalovako andrava tonga amin'izao andraikitra zao inoko indrindra miaraka amin'ny mpiara-miasa eto aho sy satria za moa kristianina mandeha miaraka amin'ny Jesosy aho manao zavatra tsy misy safidy eto ankoatra ny fahombiazana. Vokatra no resahana zany zao satria miandrandra zany malagasy ary malagasy efa tsy mahandry zao dia mila mandray an'izay fijery zay vokatra no resahana fa tsy asa.
tsy ho ela dia hitsangana ny governemanta vaovao ho ny praiministra rajaonarson mampitiana androany efa ela no ninjaly ka tsy mahandry ny malagasy fa mitaky vokatra avy hatrany ka governemanta shokasoka no hitsangana anoho ny fanavaozana ho ny fanamafisany iara-mola vola miaraka amin'ny filoma ny fanavaozana ny repoblika ny governemanta vaovao ny tenany ary ministra afaka manome vokatra aingana sy mahomby no tediavina ao anatin'izany masotsivana voalohany dia ny fahitsina aloha araky mitenenandreo filomany fahitsina no safidianany any dia ny lafiny faharoa miteneninomaly any ny fahasahina koa ny fidianany any dia amiko zany reo ihany koa no ataoko hoe masotsivana voalohany isafidianana ny olona izay andafitra ny gouvernemanta ho avy fa zany rehetra zany le matofito daholo manapaka fa miara-midinika eo zay izy manapaka fa tena tsy ho ela io satria ity tsy hoe voandroany izy miasa teo ny filoatsika fa miasa ely izy fa mananatra kiky izy mahafantatra ny tokony atao rehetra izy dia mifanakalo fotsiny ataony amin'ny raha lasy isa hoe zao ny anaovana anazy dia manapaka izy dia mino fa tena vetivety tsy ho ela mihitsy dia araky miteneniko aleo aloha andriamatofilo anapaka tsara anolotra sosikevitra aminy hoe zao no anaovantsika an'io fa izy moa no filo dia zay hitako hoe hitany fa mahatsara anatanterana tsara an'ilay programme dia zay tapany io tanterahantsika atsaka sy andavany vokatra zany ny fampitsarana rehefa tontolo sandroany atatỳ amin'ny lapampanjakana mahazo arivo ny lanonana famindra-pitantanana teo amin'ny praiministra teo aloha rajaonarivelo eritsalama sy ny praiministra vaovao rajaonarson mampitiana jano nanatitra ity fotoana ity ireo tompona andraikitra ambony sivily sy miaramila ireo olombotendry sy olombofidy ireo préandiany fatero ambyroapolo tamin'ny praiministra vaovao ary ireo solotena avy amin'ny samifinina taorin'izany dia anisany fanampivavahana ny raisan'ny rehetra ho fangatapitahina amin'ny andraikitra ny asa ary ny ezaka ho tanterahiny natolotry ny praiministra teo aloha ny praiministra vaovao nandritra izany ihany koa ny boky fotsy mirakitra ireo asa sy dingana vita nandritra izay efa bolana ny asany teo mahazo arivo izay navaly ny fitakin'ny sy fangatahan'ny herivelona rehetra zay nanao fanambarana seslan tamin'ny herinandro teo iny ny praiministra vaovao napetraky ny filohan'ny fanavaozana hoy ny solom-bavambahoaka fetra rahalamizafo mololona ny fomba fiasa no hitsarana azy ary manomboka eto dia tokony miara-mentana ny rehetra ifanometanana hitondrany fampandrosoana ho an'ny firenena gouvernement de combat no mila atsangana manomboka eto hoy kosa ny mpanolontsaina ny filohan'ny fanavaozana Eliara Bevahiny nambarany fa tokony olona ifanaraka amin'ny traikefa ananan'ny praiministra ireo hotendrena ao anatin'ny gouvernemanta tady pavao ny Narcisse Karazafy sarsina tsariny Mathieu Prince narana avokoa ireo dingana rehetra voafaritry ny lalàna tamin'ny fanolorana ny anaran'ny praiministra vaovao nambarany filoha lefitra eo anivony anteny miaram-pirenena fa manome fanantenana ho an'ny vahoaka ny fanendrena natao ny filohany fanavaozana satria mifanaraka amin'ireo fitakiany mpitolona sy ny olana sarian'ny firenena amin'izao fotoana izao ny olona vaovao napetraka ho praiministra anisan'ny olana lehibe atreany Madagasikara ny kolikoly izay everina ho sakana lehibe amin'ny fampandrosoana noho izany dia miantso ny praiministra ny solom-bavambahoaka fetra rahalamizafo mololona mba handray fanapakevitra entitra hiadina amin'izany ary anana fahasahina hiten'ireo ministra ndrafitra ny gouvernemanta vaovao Rasendra Tranga kolikoly voafihan'ireo olona niaraka tamin'ny mpitondra teo aloha zany atao hoe serasera zany ary mbola hoentina ankehitriny zay misy nitodiana amin'ny praiministra vaovao hoe raiso ny fepetra raiso amin'ny tandrony ny omby raiso ny andraikitra ao fa manohana anao ny antemera-pirenena matona n'olotra anao vao amin'izany toerana zany matoa koa ny safidy anao ny filoha-mpanjakana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara dia ianao no tandrify izany ary mafisina izany mafisiko etona tsy vitanao irery io vonony izay ato amin'ny antemera-pirenena ny solom-bavambahoaka ny avy aty anivony ny atokotiako Madagasikara ny fanohana aminao ary nefa koa ilaza raha mahita zavatra tsy mety ny teny izay na ataon'ny ministra na sanatria ataonao na mety hoe sosikevitra avy aty aminay ny manao hoe tsy mety akory fa misy ny sao dia tokony lalana hafa fanatsarana amin'ny fitantanana ny firenena tsy kosomasomena ino atrehan'ireo le mpanao kolikoly io ny anisany aretina lehibe indrindra mihitsy manakana atsika mba tsy hakany amin'ny fampandrosoana tsy sitraha mivoaka malagasy zany hoe fampandrosoana zany tsy isy ny afa-po zato isan-jato ary noho ny fahitsiny no antony safidianany filohany fanavaozana ny praiministra vaovao hoy kosa ny mpanolontsaina eo anivony fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika tsy maintsy isy ny tsikera sy ny ady hevitra fa tsy atao laram-pamiana zany hoy Eliara Bevahiny
raha ny filazan'ny filoa dia olona fakafantatra tsara zany reo dia noho ny fahitsiny zay no nanendrena azy raha tsy tarafitsika koa zany no tokony ho firafitry ny gouvernement io dia ny hoe izay ilay olona hoe mahitsy olona tsy tia na vonina iady amina kolikoly sy olona ihany koa mba azotsika lazaina hoe mahafeno an'ilay profil ny fanavozana na resy lahatra amin'izay hoe hitondrana ny Madagasikara makany amin'izay fanavozana izay na le hoe fanorenany fotony moa zany ho anay atao nivon'otrikafo na zay mitarika ihany koa la hivetonana tatina dia zay efa nampiseho zany ny fahavononanay amin'izay mety ho endriky ny fiaraha-miasa rehetrarehetra eo amin'ilay gouvernement hitsangana eo saingy zay moa zany misy tompona andraikitra eo dia ny premier ministre sy ny filohan'ny fanavozana zay manapaka ny amin'izay lafiny zay dia anjarany zareo no mahita an'izay fa nay fotsiny dia tsotra tsy manana droit leo ratsony ilay gouvernement hitsangana eo. Nambarany filoha lefitra eo anivon'ny andremiram-pirenena fa zava-dehibe ny fahafahan'ny premier ministre misafidy olona mendrika sy mahay hiara hiasa aminy andrafitra ny gouvernemanta. Maro ireo manampahaizana eto amin'ny firenena saingy vitsy ireo manampahaindrena ka ilaina ny fifantenana olona manana traikefa sy fahamatorana. Manahoana ianao teo ny mety tokony profil na tokony endrikendriky ny ministre sy ny sisa mino fa fantatra zareo zany fatany zany satria raha ny andraikitra efa nitazominy dia aleo apetraka amin-drareo zay dia aleo izy no isafidy zay fa fantany zay petsaka ny masotsivana napetraka ireo karazana fikambanana na toko politika na firaisamonim-pirenena aoka re mba tsy tongatonga ho azy ny fahombiazan'ireny firenena efa nandroso ireny nisy dingana natao nisy fepetra napetraka tao nisy fanajana lalàna sy reny karazana dingana toy ny procédure sy ny fitsipika rehetra tao reny fotsiny no arahantsika fa na manam-pahaizana ohatrina rehefa tsy manam-pahindrena rehefa tsy vonona tena hoe andeha amin'ny fahamarinana amin'ny lafiny afa zay atao tsisy vokatra. Ny fampandrosoana no tokony ataon'ny gouvernemanta vaovao laharam-pamehana ary mila mahasa ny premier ministre sy ny filohan'ny fanavozana manoloana ireo ministra teo aloha mitady anao fitaovana ny toerana nametrahana azy. Olona tena manana finiavana ny ampandroson'ny firenena no tokony apetraka ho ministra ho ihany fanazavana. Ary gouvernement de combat no eritreretanay hitsangana eo zany mba ahafahana mamaly ny fitakiana teny akanja sy ny hoe ny fampandrosoana ny firenena amin'ny akapobeany mihitsy dia sahala nanomezanay carte blanche ny filohan'ny fanavozana sy ireo mpanolontsaina avo anakefatra hanendry ny premier ministre ihany no anomezanay koa carte blanche ny premier ministre ny filohan'ny fanavozana sy ireo mpanolontsaina avo anakefatra ireo amin'izay olona heverin'rareo fa mahafeno ny profil zay andrafitra ny gouvernement. La mahasala premier ministre sy ny filohan'ny fanavozana zany manapa-kevitra amin'ireo tao anatin'ny gouvernement zay tsy naomby ray zay ny faharoa zay mieritreritra ny tenany manokana satria misy efa manomana resaka fifidianana sahady tao anatin'ilay gouvernement teo dia izy hoe mila fanapahan-kevitra raisina mahakasika an'ireny fa tia aloha tsy mbola zay cadre politique zay ny tokony baiko fa ny fampandrosoana ny firenena sahala amin'izay ihany koa dia ny hoe nandray anjara tamin'ilay tolona ve le olona tsy aivina fa tsy tonga ho azy ny fahombiazan'ny firenena mandroso fa vokatry ny fitantanana endry sy mahomby nanamafy ny solom-bavamoaka fetra raha lamozafy milolona fa anaramaso ny akaiky ny asan'ny gouvernemanta ny parlemanta. Fa voamaraina kosa dia nitrangana disadisa teo anivony birao ny aviation civile de Madagascar na ny ACM matetsy Tsimbazaza. Rehefa avy mifampiresaka tao anatin'ny birao dia ny famaly teo an-tokotanin'ny ACM ny tale général sy ny tale teo aloha misana ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola na ny DAF izany. Raha ny fantatra dia efa tamin'ny fahinana ny volana janoary no tokony niala tamin'ny toerany DAF teo aloha saingy tsy nanaiky ny didina ny sorana azy roa volana sy 10 andro aty aorinin'izay. Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince no mitatitra ny antsiprian'izay. Nisy ny fifamaliana teo amin'ny tale général sy ny tale misana ny fandrarana sy ny fitantanam-bola na ny DAF tao amin'ny aviation civile de Madagascar teo anatria ny mpanao gazety mikasika ny fanesorana ny DAF teo aloha nanda tsy nentina nanao soni ny fanesorana azy ny tenany ka nienjandro ny tady teo amin'ny rotonda. GNSM no teny tsy mivoaka eo fiara io. Anio chauffeur anty. Izy le chauffeur anty. Nanajanao monsieur Brizola. Natao sitraponao hatrany voaloha ka farany misy lalana. GNSM no teny ny lalana. Tsy mivoaka eo fiara io
tsy voateo fiarina le fanao tsy mamoaka an'iny zay baiko fa tsy fiangana verinao birao notification aza mikasikasika azafady teneniko anao isany ataoko règle fondamentale na droit contentieux zany ny olona dia mahazo notification erongasony afty fa ela be zany tsy anao anika non za tsy manao ika satria tsy manara-dalàna hoa izy teneniko anao zany ka veriko fara monsieur Brizola samy lehilahy lehibe tsika manajanao tanteraka iverinao anaty birao a dia soniavinao ty pensation anao repetson valy non averiko fa za hoa tant que tsy ara-dalàna manko za hisignealakineny fiara non tsy azafady izy zany mbola dafy mbola teneniko sécurité afaka teneny tsy mivoaka ianao afaka teneny voka ny fiara tsy fiaranao io fiara niasy amy fiara-panjakana tsy mivoaka io raha ivoaka ianao dia asakasaka ao tsy mivoy vavady io a tsy manam-potoana le ela be resana aminao misora tompo dia makasitraka nambarany tompony andraikitra oniviny ACM fa mandany fanapaha-kevitry ny fitsarany ity talie teo aloha misana ny fandrarana sy ny fitantanam-bola ao amin'ny ACM ity izay nametraka fitoriana teny amin'ny tribunal misana ny ady amin'ny fanjakana nolavin'ny tribunal administratif sy ny conseil d'état ny fangatahany dafy teo aloha ny fampiatona ny didy na ny sursis à exécution sy ny fanafoanana ny fanesorana azy amin'ny toerany hatramin'ny andraisany talia général vaovao ny asany dia efa nanatanteraka ny famondrana andraikitra ny akamaroany ireo talia teo aloha ny dafy rery sisa no tsy mbola nanao izany tadiady fotsiny izy fa tsy zany za zao a tonga dia voasiko kely ty azafady aminao monsieur Brizola fa za tsika saiky nitovy fehvina ihany raha ny tena marina za koa avy any Majengana avy any mamanay zany hoe sady sakalava tsy miety dadanay avy any andro ihany zany hoe reto olona rehetrarehetra reto a samy tena hoe avy amin'ny faritry Madagasikara tsika zany ataontsika hoe tena hoe olona ray e fanarahanay zay sitraponao zay hatramin'ny voalohany a tena aloha tena tenenanay hoe oka zay fa ampy zay retsy satria zay nataonao teo a zay nangatahanao teo a mitorinao izahay fa ila ho isan'andro a nanaiky foana izahay nentinao tany amin'ny TA izahay tena amin'ny tribunal administratif nakany izahay nentinao tany amin'ny conseil d'état nakany foana izahay tsy nijanona mihitsy satria lasa ny sitraponao no ataonay nefa androm-panjakana ty ny ACM andresaka inoko fa tsy orinasa-pianakaviana ny ACM ary tsy orinasanao fa orinasa ny androm-panjakana Madagasikara ny ACM ankilany nambarany rajaonarvelo Brikzola afa tsy ara-dalàna ny fametrahana ny Alban Rakotobarso talie général ny ACM ary tsy mbola nahazo notification amin'ny fanesorana azy ny tenany ka izay no antony tsy alany amin'ny toerana nametrahana azy DG dia tsy agnatin'ny olona tokony hitendrena mety fantany zany fantatro conseil d'administration zany d'ailleurs koa moa zahay mivory amin'ny conseil d'administration rehefa fivoriana ohatran'iny fa bon mety avy teo ngamba nomination nazy nivoaka fa raha ny marina DG tsy tokony olo azo nomegna tsy ara-dalàna zany même nomination na DG dia dans le tiako ampitaigna donc tant que tsy manaraka ny lalàna zany raha atao dia za mbola titeny fô tegna azafady indrindra fa sy olona tsy mpanaraka lalàna zany ny tenako dia mbola mipetraka amin'le fagnarahan-dalàna zay tsy tokony hiteny ohatran'ity zany za androany za tsy netrehitra hoe iforcena hiteny ohatran'igny mais bon mety efa zany moa ndraiky le mode de fonctionnement n'le olo dia voilà zany tonga zany teny ohatran'izay dia za tonga teo izy malanga hoe tant que tsy voaka le notification ny ana momba n'le jugement ny acte zay nanaovagna requête dia mbola mijano amin'izay araka ny lalàna nefa hoy ny fanamafisany tompony andraikitra misana ny lalàna eo anivony ACM dia tsy tokony andray ny notification ny dafy vao miala satria izy no nitory ny ACM teny amin'ny tribunaly miady amin'ny fanjakana ny nambara sy ny vetesiny a mbola tsy nahazo notification izy raha nahen'ny communiqué teo isika dia izy no nametraka fitoriana ny partie diligente zany no mila mahafantatra hoe aiza no etahany dossierny ka mety lainga fironony ve sanatria na fanodinana resaka ny zavatra teneny nefa ny fantany tsara zao fa nisy audience tamin'ny nampidirany ny fitoriany eo amin'ny resaka notification ndray efa voarain'ny secrétaire ny notification
fa izy dia mandahndray eo ny persona ny notification ary nanantsika profo zany afaka sehoanareo mpanao gazety voaprofo androany ihany koa ny olona ambadiky ny fanakorontanana misy eo anivon'ny ACM ho hita le jeneraly eo ohatra ny fanentanana sy fanaparitana taratasy dossier saropady voalaza ihany koa fa nisy ny fanangonatsony talohany fivoriany filankevim-pitantanana ny 10 febroary 2022 lasa teo ary nisy ihany koa ny taratasy ny paritaka ateny amin'ny riana sy ny lalantsara ny ACM tamin'ny 10 martsa tora Rajaonarivelo Brizola irery no nanda an'izay passation de service zay zany hoe raha 6 janvier hatramin'izao 16 marsa izao roa volana sy 10 andro zany dia azo lazaina hoe mandringa ilay asam-panjakana asam-bahoaka teto amin'ny ACM niezaka ny tenako sy reto mpiara-miasa amiko reto nanara-dalàna tsy nanao amboletra tsy nanao bodongerona ary tsy namaly ny karazana fiantsina sy ny fanaratsiana rehetra hitatsika any anatin'ny tambazotra serasera ambraoany tao ambany satria fantatra izy hoe tao rehefa niditra tao zahay dia niresaka ampirahalahina tsara fa tsy afenina misy moa ny disadisa amin'ny maha-olombelona mety hoe miakatra ny feo dia nanapa-kevitra izy ny tsangana ary saika hivoaka dia teo moa izay miralany tonga dia naleonay nivoaka talohany so sanatria lazainy fa nisy zavatra very tao na tsy hitany ordinateur na mety hoe misy donné tsy fantatra so de very ok'izay ny famafazana lainga ok'izay ny fampitana lainga ny tambazotra rehetrarehetra any telo valiny tompoko ny voalohany so de mba misy zavatra fenina ao ambadika izao ny faharoa so de mbola misy fomba fanao tiana hotohizana ao ambadika izao dia ny valiny fahatelo inona ny antony mbola tsy mety alany hatramin'izao aleo ngamba any aminy ianareo no mametraka an'izay fanontaniana izay tao hatramin'ny 10 ariva teo dia mbola tazana teo mitokotany ny ACM teo Tsimbazaza ny fiarany dafy teo aloha voabana ary ambenany mpitandro ny filaminana ny vavahady no mafisy ny état général ny ACM fa ny fanjakana ny fiara ka tsy azony atao intsony ny mitondra azy zany mody fantatra fa rampitso amin'ny valora maraina ny fifamondram-pitantanana eo amin'ny dafy teo aloha sy ny dafy vaovao ka andrasana ny toyiny lafim-baovao manodidina fiainam-pirenena kosa indray tompona andraikitra ary tsy afa-miala amin'ny raharam-pirenena ny olo-pirenena tsirairay manana andraikitra sy adidiny rehetra eo anatrany zavamisy ka mba ho mpandray anjara mivantana fa tsy ho mpitazana fotsiny ihany hoy ny faneho-kevitra na izany tsy zany mitaky fanovana mihitsy ny fanaovana politika eto amin'ny firenena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena manoloana ireo fomba mamoetra sy ny tsy fitondrana fampandrosoana mitady anjaka izay efa niainana izany andorantsika ny tati-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sasina tsariny ny arotanjona mahakasika izany raha fanompona firenena sy tanindrazana no anjara asa ny mpanao politika ny mifanohitra amin'izany no misy eto amintsika hoy ny mpanaraka raharam-pirenena ka mamotika ny fanaovana politika lasa politika tsy montina no manjaka noho ny tsy fanajana ireo foto-kevitra tokony hijoroana dia ny fahamarinana sy ny tahotra an'Andriamanitra miantefa mivantana any amin'ny tanora ny afatra sy ny filazana fa tsy asa na fitediava-karena ny fanaovana politika fa fanasoavana ny mpiarabelona tseza fotsiny sy ny fitiavam-boninahitra fitiavam-bola fanaovana fera resaka mafia zany zava-misy diso zay zavatra zay inona zava-misy ankehitriny be deabe ny tanora indrindra reto atao hoe zain'izay da reto zay miditra lalina anatin'ny fanaovana politika antsoavo ry zany ry malala isany tsy asa ny fanaovana politika tsy fitadiavana karena na entina ifamelomana ny ankonana na iarina ny anatina politika fa asa fanasoavana io fa raha misy ny fitiavana dia samy miezaka amin'ny fianarana ny tsirairay dia rehefa tafita dia asoavitsika ny fiarahamonina fa raha zao tsika dia isavoritaka anatin'izao politika tsy mety politika tsy motina zay mihitsy nilazana anazy dia ho potika no avitsika rahatr'izay ary ny fanaovana politika mihitsy no potika eto amin'ny firenena ny olona mpitondra no natao modely eto amin'ny firenena zay le fitenin'ny vazaha hoe l'exemple aussi vient du haut
zay fiteny zay a tena marina raha ny mpitarika any ambony no manao adisona na ny mpitarika any ambony no manao zavatra tsy mety a dia mivilana daholo ny aty ambany manao antsoavy tompoko amin'y tompon'andraikitra zay ho tompon'andraikitra rehetra ihany koa eto amin'ity firenena dia mijoroa amin'ny fahamarinana matahoran'Andriamanitra fa raha tsy mipetraka zay foto-kevitra zay a tsisy fampandrosoana vanina eto raha ohatra ka fitiavatena no anorom-pona refirenena dia aloha mipetraka makasisiny manjaka ny gaboraraka sy ireo tranga mampiayaika tsy mampitombona intsony ny fifampitokisany eo amin'ny mpitondra sy ny entiny resaka fera maloto sy kolokolo no mahazo vahana tsy mazava ihany koa ny fitantanana ny fiainam-pirenena ka mitarika ny olo-pirenena tsy ho tompona andraikitra fa mionona fotsiny amin'ny zava-misy ho ny fanamafisana tsy mifampatoka ny atao hoe ny olona mpitondra sy ny vahoaka entina ankehitriny satria be deaibe retrangana atao hoe tranga mampiayay amin'ny resaka kolokolo sy ireo afera atao hoe maloto a sy zavatra tsy mendrika atao hoe misy eto amin'ny firenentsika amin'ny akabe zany dia somary gaboraraka ny fitantanana ny firenena somary mandringa tsy mipetraka amin'loany satria be deaibe re olona zay manao zavatra tsy ara-drariny ao anatin'ny fitantanana ary ny anjakany ny kolokolo ny tena manjaka io tena fototry ny olana ary io a lasa miakatra be ny tany ankehitriny satria miazakazaka amin'ny mpanao politika miazakazaka reo olona rehetra mitady sehatra ao anatin'izay sehatra maloto zay tompahifana ny olo-pirenena ary mpindrana fotsiny ny mpitantana midika izany fa raha tsy mijoro sy mandray andraikitra ary manao ny adidiny rehetra dia ny olo-pirenena ihany no izaka ny vokany miangisan'ny tokantrano ny fanovana sy fandraisana andraikitra fa tsy azo avela ho an'ny mpitondra irery ho ny faneho-kevitra samihafa mahavoatsika nitsika zany tena marina le olo-pirenena ohatrany eo tsy dia taitra amin'le raha-pirenena tsony dia tsy andray andraikitra hoe raha ny raha-pirenena efa hita amin'ireo hoe tsy tokony efa taitra amin'ny olona rehetra hoe raha tsy miraharaha le raha-pirenena anao dia anao ihany milanja ny vokany avy eo manara-maso akaiko manara-maso akaiko ampandehan'ny zavatra rehetrarehetra dia tsy misy afa-tsy ny hoe fiezahan'ny isa-tokantrano sy ny isaky ny alina fa ny fandrosoan'ny firenena zany dia ho an'ny olona rehetra ho an'ny olo-pirenena rehetra ohatratsika rehetra zany dia hoe mila samy mandray anjara samy mandray andraikitra amin'le fiainany eto Madagasikara satria raha andrasana amin'ny mpitondra foana zany le zavatra misy dia tsy possible ho tafavoaka mihitsy fa samy mandray andraikitra ohatra fotsiny zany ataontsika hoe ny any amin'ny lafiny resaka any amin'ny birao sy ny sisa dia hoe rehefa mba hoe niova zany le fitondrana dia tokony mba miezaka zany a ny tsirairay avy samy mandray andraikitra samy mandray ny anjara tandrify azy amin'ny resaka hoe za olo-pirenena inona ny ataoko dia mipetraka amin'ny olo-pirenena raha avy ny fotoana ka tonga ny fifidianana hifidianana filoha vaovao dia samy manana ny safidiny tsirairay avy tompona andraikitra ry tsy hafa-miala amin'ny raharam-pirenena ny olo-pirenena tsirairay manana andraikitra sy adidiny rehetra eo anatrihan'ny zava-misy ka mba ho mpandray anjara mivantana fa tsy ho mpitazana fotsiny ihany anisan'ireo adidy tokony ho ataon'ny rehetra ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana na mifidina milasa kofitina fa voizatena ho an'ny fiarahamonina ny fikarohana sy fanarana vaovao ary ny manara-maso mitsikera sy manohitra ary manarina ny tsy mety maro ireo ezaka ataon'ny fitondrana amin'ny famahana ireo olana nentin'ny vahoaka tenen'ny vahoaka teny ankianja ka nangataka faharetana sy fiarahamentana avy amin'ny rehetra ametrahana ny fanavaozana marina eto amin'ny firenena hoy ny faneho-kevitry ny solom-bavambahoaka voafito tao amin'ny distrika ny Iosy ankilany nambarany mpanao politika Iady Ramiaramanana fa mitady ho sarony fiarovana be fahatandry ataon'ireo vondron'olona miaro ny fanavaozana ny firenena ka tsy mahita ny tena fototry ny olana eto amin'ny firenena ny ankamaroany ny vahoaka malagasy ndao raha tsika ny antsipriany izay tatery ny Narcisse Karazafy eo amin'ny saritry ny mbola avatsara mirongatra tatoato ny faneho-kevitra samihafa indrindra taorian'ny fahatsapana fa malalaka kokoa ny faneho-kevitra marina fa mbola betsaka ireo asa tsy vita na dia hita aza fa nisy ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'ny famahana ireo olana nentin'ny vahoaka teny ankianja ka mila maritra kely ny vahoaka ho ny solom-bavambahoaka ny Iosy izay miantso amin'ny fifanomezan'ny tanana ahafahana mitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena ka tokony hajanona ny fanakianana be fahatany 14 octobre zay
de arivan'iny a noraisina teny mikapisaty za isolombavambahoaka rehetrarehetra de manana sary ny tenako zay atolotro anareo eo rehefa aveo a eto ny tenako de mba manaintana atsika rehetrarehetra zay miezaka manaratsy aoka sika ndao itsika ifanometanana ndao itsika ifanolo-tanana mba hijeryn'ny tombosoan'ny Madagasikara. Kisary mitady iverina ny fisolelana diso tafahoatra ataon'ny mpanohana ny fitondrana tsy mifanalavitra tamin'ny fanaony teo aloha hoy kosa ny mpanao politika Iada Ramiaramanana ny olona mantsy hoy ihany ity mpanao politika dia ireo olona niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha ihany no nivadika milaza ho miaradia amin'izao fitondrana izao anka mamerina ireo fomba fanohanana be fahatany vokandry tsy hita intsony ny lesoka fa ambara ho mety avokoa izay rehetra ataon'ny mpitondra. Misy ihany fieritreretana fiovana amin'ny fitiavan-tanindrazana fa ilay toetra efa niainana teo aloha zany a dia mbola io raiky tapisako ihany dia miverina le tsy atao mahagaga le izy le fanohanana be fahatany ary zay nge no tadiavintsika hoe tokony alana le fanoherana be fahatany eo misy vitsivitsy ataotsika hoe tsy tao anatin'ny fitondrana teo aloha lasa miaraka amin'ny fitondrana zao a zay tena mijoro tokoa fa vitsy loatra izy reny mihoatra am'ireo efa nanana lay toetra teo aloha zany a de tsy mahagaga atsika raha misy fanohanana be fahatany ankehitriny ary lay izy a de tsy mitondra any amin'ny hoe famohana n'lay firenena any amin'ny krizy fa toa mamerina indray tsy kelikely zany ilay krizy ary raha izao fandihana ny firenena izao zany no mitoy izao fomba fanaovana politika izao a dia tsy maintsy hanendry gouvernementa fanotelo ny fitondrana io ary de gouvernementa hiaraha mitantana no hotendrena amin'izay fotoana izay. Tontolon'ny fampianarana kosa indray nampiakapeo manoloana ny tsy fahombiazam-pitantana ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha ka mitaka ny tsy hamerenana azy intsony ho ministra ny fivondronam-be ny fikambanana ny ray aman-dren'ny mpianatra na ny FIBEFRAM raha nanao fanambarana sy ny lanja sora-baventy nanoloana ny ministera ny fanabeazam-pirenena tetsy ampeforoa tamin'ity androany ity mitaky fanatsarana sy fanovana ary fanavozana ny setry ny fanabeazana ka iantson'izy ireo ny mpitondra fanjakana mba hijery izay ny manokana sy izay olona tena teknisianina mahavita mamaly ny filany ny fanabeazana mijanona hoetsika fanairana ny natao androany saingy miankina amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny mpitondra ny otoiny hoy ny fanamafisana tato bavao ny ando miaratina sasindra-tsary ny arotanjona. Tsy naomby ka tsy ekena intsony fiverena ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha isahana ity ministera ity indray ho ny fivondronam-be ny fikambana ny ray aman-dreny mpianatra androany. Maro ireo fitakim-bola atao amin'ny ray aman-dreny mpianatra izay misedra fasahirana nagoavana ankehitriny. Mitaky ministra afaka atanteraka ny voalazany lalam-panorenana amin'ny fahafahan'ny zaza malagasy mianatra ankahalalahana sy tsy andoavam-bola miopambana izy ireo. Tsy ekena intsony ny fiverenan'ny ministra teo aloha takana ministera satria manitony fotoana nitapanany no lasa misy fitakim-bola akoatra ny sarympianarana aminay ray aman-dreny vola anaovana kopy ny visite médicale lasa andoavana vola ihany koa amin'izao fotoana izao irahantsika mahita fasahirana ny ray aman-dreny mpianatra dia izay no anisan'ny antony anaovanay amin'izao hetsika izao izao hetsika izao dia hetsika fanahirana raha misy ny sanatriavana mbola fiverenana ramakoministra dia mazava ho azy fa mafimafy izao mihetsika satria ny ray aman-dreny mpianatra rehetra efa Madagasikara mihitsy no sahirana ary tsy tokony hiambim-bola ohatra ny saram-pianarana. Ny saram-pianarana ary raha ny tena tanjonay sy ny fanindrinay dia manafoanana azy tanteraka satria lampanondrenantsika dia milazamazava amin'ny 2020 fa ny fanjakana dia manome fanabeazana maimaimpona ho an'ny malagasy ka ministra afaka manatanteraka izany manaja zany lalam-panondrenana zany manatanteraka zany antininy eo amin'ny lalam-panondrenana izany no angatahanay atao ministra ny fanabeazam-pirenena. Tsy voafehin'ny ministra teo aloha ny fitantanana ny sehatry ny fanabeazana ho ireo ray aman-dreny mpianatra hita tamin'ny fomba fiasa izany hoy ny fanazavana
tsy nahavita nametraka ny fandaminana sy ireo ratsa mangaiky ny ministera ny fanabeazam-pirenena teny fotony tenany ary lasa lany andro sy nandany vola tamin'ny fitetezam-paritra fotsiny hoy ny fanamariana. Ratsorina dia tsy mafe amin'ilay ministera mampinista araka le soratra hitantsika ireo tao anatin'ny efa-bolana dia nisy ny ami amela manifestation d'intérêt zay nalefa ho an'ny olona zay teanao draine hatramin'izao nefany dia draine latsaka ambolo 5 enina no votendry amin'ny 4 zay everitsika fa tsy fahaizana miasa zany satria ny poste ny draine dia poste technique dikany tsy tokony nisy ampiny mihitsy miaraka nandeha ny apela manifestation d'intérêt tokony hiara hivoaka ny draine rehetra. Anisan'ny zavatra tsapanaiky hoe tsy mahafeny asa ny ramatoa ministra dia lany andro amin'ny fitetezam-paritra mandany volam-bahoaka amin'ny fitetezam-paritra nefa ny olana ifotony tsy misy olana zay anisan'ilay niresahana teo hoe lasa mitombo vola alohan'ny ray aman-dreny mpampianatra fram mitaraina fa tsy mandray vatsim-pianarana tsy mandray subvention izany indrindra no itsokonay sy takinay ny tsy fanekena tsony ny fametrahana famiriana ramatoa ministra. Mitaky fanatsarana sy fanovana ary fanavozana ny sehatry ny fanabeazana ka iantson'izy ireo ny mpitondra fanjakana mahefa ijery izany manokana mangataka ny anavozana ny fandaram-pampianarana ampianarana ny zaza malagasy ifanaraka amin'ny zava-misy ihany koa izy ireo. Manao antso izahay amin'Andriamantoa izahay ray aman-dreny mpianatra dia natoky ianao Andriamantoa foloa anisan'ny zavatra angatahanay foano ny fangarana vola amin'ny ray aman-dreny mpianatra akoatra ny saram-pianarana angatahanay ihany koa dia ny ijerena manokana ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny fanampiana zay tokony azo koa satria raha mahita fa tena sahirana ny ray aman-dreny mpianatra nefa tia mampiana-janaka ny vahoaka malagasy. Zavatra angatahanay ihany koa dia ny fanavozana amin'ny programme am-pampianarana satria dia tsy mifanaraka tsony amin'ny zava-misy raha ohatra ka te haingatra amin'ny terminal dia 12 taona zanatsika mianatra raha manao presco izy dia lasa 17 taona mianatra eny Ankatso izy 12 taona varavakely no mahazo diplôme fa itsika ray aman-dreny ihany no anontaniko satria ianareo dia ray aman-dreny no hoe vita fianarana lany 12 taona ny zanaka zaza malagasy inona no asa hita ka izany zavatra zany dia mila hovaina raha tena ametraka tsika fa ny tanora ny zaza amin'izao fotoana izao dia tena hoavy ny firenena. Olona teknisianina afaka mamany olana sy manome tantsorika ny ray aman-dreny mpianatra araka izany ho takiny FB Fram raha ny fanambarany mijana hoe tsika fanairana ny androany saingy miankina amin'ny fanapaha-kevitra raisina kosa ny fivoarany. Fa nidina teny amin'ny kianja ny 12 Mey ny mpianatra avy ao amin'ny CEG Betsy Mitatatra 720 hektara varatra andrefana nitaky ny fialany ny Taletsekoly raha ny vovoray dia tsy ny mpianatra ihany no nanao izany fitakina izany fa misy ihany koa ny mpampianatra manohana azy ireo. Araka ny fitarainan'ny mpampianatra misy olana amin'ny fitantanana sy ny fifandraisana ao amin'ny sekoly. Mitaraina koa ny mpampianatra fanakana vola 3,000 ariary izy ireo voalaza fa entina ananganana fotodrafitrasa vaovao izany nefa mbola tsy hita izay vokatra hatramin'izao. Vola izany koa fa nisy volanangonina ho an'ny fanamina t-shirt saingy Russie ihany no nomena azy ireo fa tsy mbola azo hatreto ny fanamina. Raha tsy manao izany fanamina izany nefa ny mpianatra mandritra ny taranja EPS dia lazaina fa voaroka amin'ny fampianarana. Noho ireo antony ireo dia mitaky ny fialany Taletsekoly tsy misy atakandro ny mpianatra sy ny mpampianatra. Ndao rahatsika avetrany ary ny fanazavana hoentin'izy ireo mahakasika izay atetsy amin'ny kianjany 13 Mey. Izahay mpampianatra sy mpanabe ary mpandraraha eto amin'ny CEG 67 hektara dia manao izao fanambarana izao androany noho ny reto antony manaraka reto tsy fahatombombana fitantanan-draraha sy ny vola eto amin'ny sekoly tsy fisiany mangarahara ny amin'ny fitantanana ny vola ny fifita tsy fisiany fampahafantarana ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ireo asakasaina atao sy tanterahana ao anatin'ny tena raha ny tokony izy dia atao anatin'ny fangarahana tanteraka izany ary atao ketadrindrina mazava tsy hita mazava ny lalan'ny pesekole ny volan'ny partina ny budget ary ny tatitra tsy ara-dalàna nomena ny ray aman-dreny mpianatra
Itombisa-taona nisy amin'ny mpianatra sy ny vola alohan'ny ray aman-dreny ny mpianatra sy mifanaraka amin'ny fotodrafitrasa nefa ny zavatra hita eto amin'ny CEG 67 hectares. Ohatra, ny table banc, salle de classe, ny fitaovana ampiasaina ny anatin'ny salle de classe. Misy ihany koa eto amin'ny CEG 67 hectares ny fanararota-pahefana izay ataon'ny tale, ny herisetra ara-tsaina, ny biby jadona ary ny fampitahorana ihany koa. Ny fandikana ny fitsipim-piainana eo anatin'ny asa-panjakana moa dia efa mangony fotsiny amin'ny fiarahamonina misy eto amin'ny CEG 67 hectares. Noho ny tsy fisian'ny finiavana hanatsarana ny kalitao-pianarana amin'ny fananganana fotodrafitrasa sy ny famahana ireo olana minjady amin'ny sehatry ny fampianarana dia manao izao fitakim izao izahay na ny fanambarana ihany koa fa atonay ny fampianarana izay iombonan'ny mpianatra rehetra eto amin'ny CEG 67 hectares satria tsy milamina ny fiainana eto. Ireo antony voalaza ireo dia miteraka fahasimban'ny kalitao fampianarana eto amin'ny CEG 67 hectares. Mariana etona fa efa ely izahay manao fitarainana teo anivon'ireo ambaratonga-pahefana ny fely fanabeazam-pirenena fa tsy nahazo valiny nahafapo. Mandritra izany fotoana miandrasana izany anefa dia tsy nitsatra ny antsonjay sy ny fandrahonana miatra amin'ny mpiasa teny fa natramin'izao fotoana anaovana fanambarana izao azy izany. Efa nampafantatra ny ambaratonga-pahefana eo anivon'ny ministera izahay fa tsy ampitety fa ampiato ny fampianarana raha tsy mahazo ny valiny andrasanay. Mietsika sindikaly na ny fanoherana ny fitondram-panjakana dia mietsika iarovanay ny zon'ny mpampianatra sy hamerana ny asin'ny fanezibiazana. Koa manome fepitaona izahay mpampianatra, mpanabe, mpandraraha eto amin'ny CEG 67 hectares, indrindra ihany koa ny mpianatra fa manome 7 ora ho an'ny fitondrana manam-pahefana. Raha tsy mivaly izahay dia tsy hiverina hianatra ny mpianatra, tsy hampianatra ihany koa ny mpampianatra. Masina ny fanabeazana raha omena asina ny mpampianatra sy ny mpanabe ary ny mpandraraha. Vaovao avy any amin'ny faritra fitovinany kosa indray manaiky ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny fanendrena ny lehibe ny faritra mpisolotoerana ao fitovinany ireo olobe sy ny ampanjaka ao antoerana. Tsy mitombona arak'izany ny fanambarana vondron'olona milaza ho teraky ny zanaky ny fitovinany manohitra ny fanendrena any Brunel Razafitsyandrofa ho lehibe ny faritra mpisolotoerana any amin'ity faritra ity. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindrantsara ny mbola avatsara. Ny 12 martsa lasa teo dia nisy ampahan'olona nanao fanambarana milaza fa tsy manaiky ny fanendrena ny lehibe ny faritra fitovinany vao tsy ela teo dia ny solombavam-bahoaka teo aloha Brunel Razafitsyandrofa. Nambara tao anatin'io fanambarana io fa tsy anarana nomen'izy ireo no napetraky ny fitondrana fanavaozana hitantana ny faritra fitovinany. Ahay manena Kongo avaratra dia ilaza ny fanjakana fa la ny chef de région mipetraky ary terafaly hay tamin'ny gote faly tamanakara la nomena ikongo. Rehefa kosa nefa tsy nolo tadiavina hipetraky eo satria olona nalaina ny toy ifitovinany toy ve ny apetraka amin'iny ny raha hala hoe hijirako tsy mety zay fa fangatsainy tsy fantatra ny afarao raha misy fanapitehana koa ny atao afarao ndre hainkoa sisy fafankoa tsy nyportamo ihany ny teny ireo fanjakana tsy mankasitraky zahay iny ny antony tamin'ny androny andrinazely izy dia niady ny toerana io vatovavo fitovinany izy misy misarika ny vahoaka nefa isy naneko agnapatovavo fa fitovinany mitsera gaky zahay la mbolezy koa mbola hoe iaho mipetraky eto aminay dia tsy mankasitraky izany zahay. Nivoaka tamin'ny fahanginany noho ity fanambarana ity ireo ampanjaka avy ao amin'ny faritra varatra ny antoerana. Zava-dehibe ho an'ny faritra fitovinany ny fanapahan-kevitra ny raisy ny fitondrana fanavaozana manoloana izao fanapahan-kevitra izao hoy ny fanazavana. Manamboninahitra eo anivon'ny polisy pirenena efa solombavam-bahoaka tao amin'ny faritra ary zanaky Kongo no notendrena. Tsy azo ekena intsony ny fikasana anakirontana ny fanapahan-kevitra mendrika tahaka izao hoy ny fanambarana. Faly tokoa hay mpanjaka avy aty avaratra fa nanendreny Brunel izy ho gouvernoura any Manakara. Nohony zany mankasitraka anazy zahay aty avaratra fa in'olona zay nanendrasendra anazy avy egny Ambatofosy sy ampanjaka mitovy aminay koa izy fa tsy anay igny magneky nizao ahay mitapany avaratra dia lazana hianareo. Fagnano koa zao nanarako dia mpanjaka Mborimanga le zany kary ilazany zao teny zao zahay dia mankasitraka ny Brunel fa in'olona izao manembasemba anazy zao sy magnaraka an'izao hay avaratra saty re tompoko. Tsara moa ny manamarika
fa voatendry nandritry ny filan-kevitry ny ministra ny fahatelo ny volana marsa lasa teo ny lehibe ny faritra vonjomaika ao amin'ny faritra Vitovinany. Andriamatora Zavitsandro fa Jean Brunel no nametrahany fitondrana fanavozana fitokisana hitantana sy andray izany andraikitra izany. Izy raha teo izay efa solombavam-bahoaka vao fito amin'ny distrika ny Kongo talohany izao fanendrena izao. Tolom-panafahana 7 marsa tolom-panafahana fanavozana ny fitiavan-tanindrazana io no tarakevitra na teny filamatra mandritra ny etsi-patsiarovana ny 7 marsa 727 amin'ny ity taona 4 ity. Atarakevitra zay midika fanavozana ny hasiny malagasy ary ny fomba amampanaony izay voaososy tamin'ny andro ny fanjanahantany ary koa tarakevitra no tsongaina ifanaraka amin'ny zavamisy ankehitriny hoy ny fanazavana. Efa nivoaka ihany koa ny sary famantarana izay manome lanja sy vahana ny fitiavan-tanindrazana teo amin'ireo mahery fo ny firenena. Hita ao anatin'izany ny loko ranombolamena maneho ny hasiny Madagasikara, ny afo midika herim-po sy ny fanilo miampita ho an'ny taranaka. Natao lafika ny sainam-pirenena malagasy izay midika ho fiandrianam-pirenena. Osokafana amin'ny fomba ofisialy ny zoma izao etsy anosy ny fankalazana ka etsika maro no anamarena izany toy ny fizaham-pahasalamana, fampirantiana sary. Anisan'ireo etsika itovizana manerana anosy ihany kosa ny fanompom-pivavahana sy ny fametrahana voninkazo ny andro ny 7 marsa. Lafa mavao afatanteraka kosa midangana ny vidin'ny legioma eny an-tsena amin'izao fotoana izao miakatra ny ankamaroany mpivarotra noho ny fiainan'ny mpanjifa vokatry ny vidiny efa mila tsy ho zakany fa efa mividy intsony raha ny fanadiadiana izay natao. Ankilan'izay betsaka ireo tokantrano no mampiena ny fatrana legioma hoanina na koa manolo izany ho zavatra hafa maro izay mora vidy toy ny voamaina raha ny fanadiadiana izay natao ny andro tina eo misarsina tsary ny aro-tanjo. Jifaina tsy latsaky ny 2 ariary ny ray kilao amin'ny legioma eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Voakasiky ny fiakarana avokoa rehefa legioma toy ny voatabia, ny tongolo, ny ovy, ny karoty, ny poivron, ny haricot vert sy ny maro hafa. Fiakarana 10 ariary hatramin'ny 3 na 4 ariary mitata tamin'ny vidiny teo aloha raha nambaran'ny mpivarotra. Ho an'ny ovy raha mbola nalaina 10 ariary teo aloha lasa lain'ny mpivarotra 10 ariary amin'izao ary amidy tsy latsaky ny 4 ariary ny ray kilao arakaraky ny karazany. Ny tongolo 4 ariary sy 7 ariary ny kilao raha mbola 4 ariary andro vitsy lasa. 9 ariary ny kilao ny haricot vert raha 4 ariary teo aloha izany hoe niakatra 2 ariary isaky ny kilao. Ny karoty kosa 9 ariary ny kilao ary 10 ariary ny voatabia. Everin'ireo mpivarotra fa misy ifandraisany betsaka tamin'ny orana ny sesy izany. Lafo be mihitsy zao vidina legioma. Ny tongolo zao niakatra be dia ny haricot vert, karoty koa lasa lafo be. Ny haricot vert zao 9 ariary dia ny tongolo 4 ariary ny kilao. Tongolo teo aloha teo 20 000 dia zao lasa 35 000. Ny haricot vert teo aloha teo 20 000 dia zao lasa 30 000. Zay zao mieritreritra hoe vokatry le orana be iny dia nisy fiantraikany amin'le fambolena le tatsala izy. Miaka ny ankamaroan'ireo mpivarotra noho ny fianan'ny mpanjifa vokatry ny vidin'ny legioma efa mila tsy ho zakany fa efa mividy ny olona intsony. Maina be ny tsena satria tsy tratrany fa efa mividy akabetrany olona izy rehetra mihitsy. Rehetra mihitsy miakatra ovy, karoty, haricot vert. Efa 5 ariary zao natanay kilao amin'ny haricot vert dia ny ovy lasa 2 ariary. Efa taloha izy 5 000, 6 000. Eo anatrehany izany, maro amin'ireo tokantrano tsy mampiasa voatabia sy tongolo amin'ny laoka vokatry ny falafosany. Tsy mihinana legioma betsaka toy ny taloha intsony ihany koa fa soloina ho zavatra hafa mora vidy izany toy ny voamaina na ihany koa ahena ny fatra vidiana. Mahalana na indray mandeha ihany koa isan-kerinandro vao mihinan-kena. Mianaka izay taloha izay mividy kilao fa niakatra be ny ovy dia lasa 2 kilao ny vidiana izy. Tena ahena zany le zavatra hohanina amin'izao satria tena niakatra be mihitsy le izy raha hohanina taloha. Mividy anana na 5 000 zany ianao tena ray tanana angambany.
efa ny taloha ianao vidianana 5 000 tsy lany aleo mihinana voamaina satria voamaina zany zao mba azo azy 0 ny kabaro 7 ny tsaramaso aleo zany miditra voamaina zao raha am'izao vidina legioma zao lasa zany hoe legioma mahasalama ny vidan'ny akapoben'ny legioma zany hoe lasa mihinana zavatra simika kokoa zany ianao zao satria le naturel lafo dia lasa miditra ny resaka simika ohatra hoe misy olona zao tena tsy afeny zany misy manao an'izany lasa mividy paty ny olona satria hoe iny alao malamy vary be dia ataony be rony kosa mihitsy zay vidy legioma na 10,000 izy tsy ampy laoka anazy sarosarotra eo amin'ny fiainana le miakatrakatra le vidin'le legioma satria ny vola mihitsy zany tsy ampy tsy dia mihinana fa ty zao anina vidiko zao voamaina zao amin'izay betsabetsaka le andrahoina dia ahenao arakaraka le fifavidy ie afaka mihinan-kena fa isan-kerinandro zany fa tsy be da be koa le izy fa ohatry ny mifefany fa tsy betsaka e ngalana rorony fotsiny ankoatra ny vidin'ny legioma izay tokony ananantsika be dia be satria midadasika ny velarantany mahavokatra sy azo amokarana dia tsy laitra vidiana ihany koa ireo ppn toy ny siramamy sy ny menaka saingy tsy maintsy vidiana noho izy ireo tena miasa ao an-tokantrano ho ny fanamafisana ankoatra ny fitombony vola mivoaka ao an-tokantrano manainy amin'ny fahasalamany ihany koa ny rehetra noho ny fihinanana sakafo tsy zarizary mora vidy noho ny tsy fampiana eo am-pelantanana anisan'ireo sakafo mitondra otrikaina betsaka irilain'ny vatana raha teo ny legioma ka mety hampisy fitraikany amin'ny fahasalamana ny vidiny eny an-tsena amin'izao fa nodimandry ny sabotsy lasa teo amin'ny faheninambin'olo taona ny Richard Andriamandrato ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teo aloha teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ataorin'izay dia notendrena ho ministry ny raharaham-bahiny ny tenany ny taona 2024 ka ny andraikitra ny fifandraisana diplomatika sy ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena sy ny fikambanana iraisam-pirenena ankoatra izay dia voatendro kandidany Madagasikara ifaninana amin'ny toeran'ny floan'ny vomerany vorona afrikana Richard Andriamandrato ny volana febroary 2024 raha ireo andraikitra nosahan'ireo dia nandray anjara mivantana tamin'ny fitantanana ny toe-karena sy ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Richard Andriamandrato raha ny fantatra moa dia ny alarobia ho avy izao no alevina eny Ambohimanjaka tany Etomasina ny nofo mangatsika ny ministra ny raharaham-bahiny teo aloha Richard Andriamandrato izay eto amin'ny fahitalavitra sy ny radio MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ireo akaiky azy rehetra eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia misaona ihany koa ny tontolon'ny baolina kitra araka ny fampafantarana nataon'ny fédération malagasy momba ny baolina kitra dia nodimandry tany Mahajanga i Désiré Rakotondramasy fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Désiré Ramasy mpilalao malagasy isan'ny sangany kapiteny ny AS Fortior de la Côte Ouest na ny FCO Mahajanga ny tenany ary nandrafitra ny équipe pirenena malagasy ihany koa izay eto amin'ny vondrona MBS dia mampahery ny ankohonany sy ireo akaiky azy rehetra maresaka iraisam-pirenena 540 ka hatramin'ny 3 taona isan-taona ny résine de cannabis vokariny Maroc voalaza fa i Maroc dia iray amin'ireo mpamokatra résine de cannabis lehibe indrindra manerana n'izao tontolo izao ny antsiprian'izay mpamokatra résine de cannabis lehibe indrindra maneran-tany i Maroc nanao lalàna vaovao ny fanjakana hampanarahan-dalàna ny fambolenana sy ny fanondranana résine de cannabis ho fitsaboana sy ho an'ny industrie tany amin'ny taona 2024 tany miantoka betsaka amin'ny toe-karena anatiny ity trafika ity satria mamelona fianakaviana hatrany amin'ny 4 alina sy iray hetsy any ho any Maroka no voalaza fa loharano lehibe indrindra amin'ny résine de cannabis any amin'ny firenena maro fantatra ihany koa fa mandalo tambazotra fanondranana antsokosoko ny résine de cannabis ka saika miparitaka amina firenena maro any Eropa izany misy ihany koa ny tambazotra iraisam-pirenena mampiditra résine de cannabis sy zava-matomelona hafa avy any Maroc makany Eropa voalaza mantsy fa nisy trafikana cocaïne sy cannabis rava tany Espagne sy Algérie izay nifandray tamina tambazotra avy any Maroc ray faingo telo taona no tratehaka tamin'izany izany no mahatonga ny Maroc ambara fa afoy be ny trafikana zava-matomelona eo amin'ny sena iraisam-pirenena indrindra any amin'ny firenena Europeana sy ny tapany avaratry Afrika
tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana teknisianina sy ireo namana-panao gazety nafana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko